kely mila zavatra matytsika, mila zavatra masakitsika. Décision no miresina androany, fanapahan-kevitra entitra no miresina androany, fanapahan-kevitra ilahy miresina lehilahy sy vehivavy. Ampy zay ny fanitsakitsahana lalam-pandroenana miverimberina, fanaovana raha matahora amin'ireo samy taky ny fahamarinana, fanekena voka-pifidianana tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana sy ny safidim-bahoaka marina. Hoy ireo vondrokery politika maro miaraka amin'ny kandidà sy olom-bavam-bahoaka natolotry ny atoko sy ny tsy miankina sy ireo maro manerana ny nosy. Fa izahay reto isika reto samy miara-manaiky hoe tao anatin'ny firy-polo taona iza no nahita fifidianana mitovy endrika tamin'ny tenatrehintsika tamin'ny taona 2024 tsy mety intsony ny hijanona amin'ny zava-misy amin'izao fotoana, tsy azo atokisana intsony ilay fitantanana ny firenena sy fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Zany hoe ty antso ty zany matona tao dia ilay vahoaka malagasy ny tokony manatanteraka azy. Itsika menakavy ny tokony mandray andraikitra. Tsy hoe sanatria alahelo toerana na hoe fahasorenana amin'ny tsy fahalalina tompoko sanatria ny vava izany. Fa ny mbola hipetrahana kosa ao anatin'ny zavatra misy tahaka izao hoe i Madagasikara ve dia mbola olona mpitondra ao anatina halatra, lanitra ao anatina halatra foana no hitondra ny firenena ity. L'avenir des pays dépend de la volonté et la sagesse de chaque citoyen. Ny vahoaka tsirairay aby isa-batan'olona ao anatin'ilay firenena. Ka raha itenenao hoe inona no tokony ataontsika, itsika menakavy tsirairay aby no mahafantatra hoe miainga amintsika tsirairay aby any anatin'ny tokantrano io. Itsika amin'ilay tsirairay aby no mahatsapa sy mahafantatra hoe inona no tokony ataontsika. Mifampijery any tanàna rehetrarehetrany, mifanara-maso any tanàna rehetrarehetrany, mifampiteny ny tanàna rehetrarehetrany, mifampianatra ny tanàna rehetrarehetrany, dia avy ao anatin'izay tonga saina ho azy ny rehetrarehetra, dia ao anatin'izay fahatonga masaina ny rehetrarehetra zay no ahafahany rehetra miaraka amin'ny mpitantana mandray fanapahan-kevitra entitra sy maty. Mitaky ny fanavaozana manontolo ny CENI sy ny ACC izy ireo raha ny fanambarana nataony anio. Tsy azo ekena intsony ny mpitondra lany amin'ny fifidianana halatra eto Madagasikara, tsy manaiky ny tsy fahamarinana izy ireo. Miantso ny firaisan-kinana vahoaka moa ireto farany hiara entana amin'ny fampanjakana ny tany tandalàna. Io ilay efa nahina, tsy ampy-hodinan'ny fanjakana intsony ny vola azo amin'ny fampidiran-ketra. Marary ny kitapo-bolam-panjakana noho ireo trosa mavesatra sy ny fanaovana tohana ara-bolana subvention lava isaky ny mihetsika. Manampitrotraka izany dia tsy misy mba matevitevy mihitsy ireo fampiasam-bola mivantana avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Manomboka efa mahoraka any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahasahiran'ny fanjakana malagasy ary mivoaka an-gazety any ivelany tahaka ny lahatsoratra hita androany folojona ao amin'ny Africa Intelligence. Noho izany rehetra izany dia miezaka mafy azo fanampiana sy tohana ara-bola ny fanjakana malagasy. Efa nisy ny tohana $100 avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny volana septambra 2024. Nanome $230 ihany koa banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD. Mitatitra ary ny gazety Africa Intelligence fa manezaka mafy mifampiraharaha amin'ny maso voan-tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny filoham-pirenena sy ny ministry ny vola mba azo fanampiana. Nisy moa ny delegasiona avy amin'ny FMI Washington niaona tamin'ny mpitondra fanjakana ny volana May lasa teo ka atondresaka ny ahazoana indray ilay facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD hatrany amin'ny $700 amerikanina na $740 miliara ariary ny vola mety ho azo amin'izany ampiasaina mandritry ny 3 taona. Ka amin'ity volana jona ity no mety hanomboka hivoaka ny ampaham-bola voalohany. Mazava ho azy, araky ny efa fomba mahazatra nahafantarana azy hatrizay dia nametraka fepetra ny FMI ka raha nitatitry ny Africa Intelligence hatrany dia tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana tale general Vavoan'ny Jirama, ny fandaniana ny volavolan-dalàna fanotsiana ny teti-bola ka ampianana ireo fandaniana ara-bolan'ny fanjakana malagasy ary ny fampiakarana ny vidin'ny solika mba hanajanona ny vidin'ny tena izy tsy misy tohana ara-bola na subvention.
Efa voatendry ilay teratany israeliana tany jeneralin'ny Jirama. Azo antoka fa ho lany amin'ity volana ity ny volavolan-dalàna fanitsinan'ny teti-bola satria manana ny solombavambaoka maro anisany antokony fitondrana. Mety efa ho avy tsy ho ela ihany koa izany ny fampiakarana ny vitsotsolika. Tapitsika dia fitoriana, iny dia fifidiana demokratika, zay resy tsy obiana, zay mandresy tsy zay resy tsy akoraina, zay mandresy tsy obiana, dia mandeha amin'ny ara-dalàna tokoa. Zay no tadiavintsika eto amin'ny tany tsy fantakana. Ivoaka raha-piso talata araika ambin'ny folo jona ny valim-pifidianana solombavambahoaka Vojomaika eo anivon'ny Seny na voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara. Zony mitaky fahamarinana hoy ny solombavambahoaka teo aloha Henri Charles Andriamaefa. Zany hoe ho an'izay olona mahatsapa fa misy tsy fehezany zavatra amina bolodevota fa mazava ny procédure hoe afaka mametaka fitoriana ianao, afaka mametraka ianao, manao fampitahana ianao. Saingy aoka hikatsaka mandrakariva ny fitoniana sy filaminana kosa. Rehefa misy ny pirofo sy fitoriana tokony atao dia atero amin'ny tompon'andraikitra Maefa fa tsy hoe ino no andeha hitarihana korotana. Hoy ihany ity député voafito tao Moramanga teo aloha ity. Ka na avy amin'izy hoe na avy amin'iza tokony miady amin'ny fitoriana valiny ny fifidianana fa tsy anao fiantsiana iantso-boaka anao hoe tsy siny filaminana eto. Namoaka fanamarana sy fampitandremana ny maso-evo Amerikanina eto Madagasikara ny mba hitandremany tsiraray manorana ny fisolokiana ataona olona na rafitra momba ny fahazahoana viza mifindra monina makany Etazonia. Hoy indrindra ny fanambarana. Raha misy olona na rafitra mampandre anao fa voasarika tamin'ny antsapaka DV 2025 ahazoana viza fifindramonina any Etazonia, ny anaranao dia pisoloky izy izay. Ny departemanta mpanjakana Amerikanina dia tsy handefa email na taratasy na SMS na hiantso telefona nampandrehanao raha voasarika ny anaranao na tsia. Nanamafy ny maso-evo Amerikanina fa ao amin'ny tranokala dvprogramme.state.gov/ESC ihany no fomba tokana ahafantarana ny valin'ny fisarena Diversity Visa Programme 2025 amin'ny alalan'ny laharana ny soratan'ilay olona anarany. Izay ihany fa tsy misy ny ankoatran'izay. Tsy tokony ho taitaitra noho izany amina antso na SMS voaray fa fisolokiana avokoa ireny.